Ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao sy mideranao izay mankalaza anao ry Andriamanitra be voninahitra sy tsara indrindro. Le Andriamanitra miditra antsehatra eo amin'ny fiainanay ka mahalala ny ngidy ny fahorianay sy ny vesatry ny aizina izay mianjady aminay. Andriamanitra mamaky vaty ny andavanandrom-piainanay ianao ka manaiky hiara izaka aminay ny olana manjoanay. Ankehitriny dia mampahery anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, ilay teny aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, koa mitenena ianao fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Filazantsara araka ny Luka 7:20, ny andininy 5:30 hatramin'ny andininy 7:70 farany. Luka 7:30, Luka 7:20 azafady, ny andininy 5:30 hatramin'ny 7:70. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary raha Jesoa nanakaiky an'i Jeriko, dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy, dia nanontany hoe inona izany? Ary hoy olona taminy: Jesoa avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: ry Jesoa zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary zay ry nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesoa nijanona dia nasainy hoentina eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesoa ka nanaoko hoe: inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy: Tompoko, ny mba hampahiratina ny masoko. Ho Jesoa taminy: mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesoa izy, sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ty mofinainantsika anio ity dia mampiseho indray ny nampahirata ny Jesoa ilay jamba teny amin'ny lalana manakaiky any Jeriko. Ilay jamba izay nitoetra nangataka tamoron-dalana no nahazo ny fampahiratana ny masony tamin'i Jesoa ka tonga mpianatra nanaraka an'i Jesoa izy avy eo. Andeha ho jerentsika ry havako, inona no endriky ny fizahan-toetra izay niatra tamin'ity jamba ity hitantsika eto. Voalohany, ny mino dia zahana toetra ao anaty olana. Raha te hanaraka an'i Jesoa isika dia tsy maintsy zahan-toetra ao anaty olana. Ndreo io lay lehilahy mafy ny manjoa azy, jamba izy, ary azo eritreretina fa efa ela ny nahajamba azy. Tsy misy masoandro miratra ho azy, tsy misy na inona hitany, tsy mahita afa-tsy aizina no mameno ny fiainany.
Ny any azony atao dia ny mipetraka eo amoron-dalana mba hangataka amin'izay mandalo. Kanefa na dia teo aza zany vesatry ny fahoriana, ny olana izay nanjoa ity jambo ity izany, dia mbola nanampitrotraka azy ihany ny fizaham-toetran'ireo olona samihafa izay nanakana azy, tsy hiteny, nandrara azy mba hangina tsy antsoantso an Jesosy intsony. Da tsika teto fa natao anaty olana, natao anaty sakana aza ity jamba ity, dia tsy nisy nahasakana azy tsy antso an Jesosy, ka nitenenany hoe: ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ny antsoantso any Jesosy ho zanaky Davida, ilay mpamindra fo, ity jamba ity tsy resy tosiky ny sakana na ny fandrarana nataon'ny sokajin'olona sasany, tsy nanakana azy ny nahajamba azy, fa nasehony fa ny masony no tsy mahita, fa ny sofiny mbola afaka mandre, ary ny vavany mbola afaka miantsoantso. Afaka nampiasa izay nananany ity jamba ity raha nandalo i Jesosy Kristy, ka dia nampiasa ny vavany iantsoantso. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, rehefa mandalo Jesosy Kristy araroty, aza avela ho resy tosiky ny fiainany, aza mionona fotsiny amin'ny aizina na ny fahajambana izay efa misy eo anatinao, aza manaiky hitanondrika ao anatin'ny olana, fa meteza hiantso an Jesosy, meteza hampiasa izay eo am-pelatananao, fa raha mikatona aminao ny varavaran'ny fahajambana, dia mbola misokatra kosa ny vavanao afaka miantso ny anaran'i Jesosy. Zahana toetra tao anaty olana ilay lehilahy jambo, zahana toetra teo anatrehan'ireo sakana, kanefa tsy nanaiky ho resy tosika izany. Dia hitantsika Jesosy nijanona teo anoloany, nijanona mba hamindra fo taminy. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, ezaka avy amintsika no ilain'ny Tompo rehefa mandalo izy, mba hahatonga antsika hahatsiaro fa misy dikany amintsika ny fandalovan'i Jesosy, misy dikany amintsika Jesosy mandalo mba hitondra fanafahana sy fampahiratana fanehasorana amin'ny aizina tanteraka. Izay rehetra tia anara-dian'i Jesosy dia zahana toetra eo anatrehan'ny sakana izy. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika koa dia ny hoe izay rehetra tia anara-dian'i Jesosy dia zahana toetra amin'ny finoana, zahana toetra amin'ny finoana. Rehefa nijanona i Jesosy ka nentina teny amin'ny Jesosy ilay jamba, dia nanontany Jesosy hoe: inona no tianao ataoko aminao? Raha ny fahitantsika azy ivelany fotsiny amin'ny ankapobeny dia toa mieritreritra fa manontany basy amin'ny anglisy ve Jesosy zany, manontany fanasitranana amin'ny olona marary, mitaky fampahiratana amin'ny olona jamba. Kanefa rehefa tena heverina ry havana izao tenin'Andriamanitra izao, dia hitantsika fa raha namaly ilay jamba hoe ny mba hampahiratana ny masoko, dia hitantsika fa tsy fitediavana fanasitranana fotsiny na fikatsahana fampahiratana ny masony fotsiny no hevitra izany teny izany, fa tena midika finoana velona mihitsy. Ny finoana jiosy mantsy, ny jiosy dia mino fa Andriamanitra irery ihany no afaka mampahiratra ny jamba,
Ka raha miteny ilay jamba eto manao hoe ny mba hampahiratana ny masoko, dia manana finoana izy fa Andriamanitra io Jesoa io. Manana finoana izy fa io Jesoa io ilay Mesia, ka afaka manatanteraka ny asan'Andriamanitra, ny fampahiratana ny jamba. To azo ambara arak'izany fa nandalo fizaham-toetra ihany ny finoany, kanefa tafavoaka tamin'izany fizaham-toetra izany izy, ka nahatonga an' Jesosy ny teny mihitsy fa ny finoanao no efa nahavonjy anao. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ireo mpanaradia an' Jesosy maro be ireo dia mety misy nanaradia azy fotsiny noho ny amin'ny famantarana sy ny fahagagana etsy eroa. Fa ity jamba izay nampahiratiny ity kosa dia azo ambara, azo heverina fa nanana finoana an' Jesosy Andriamanitra. Tsy maintsy mialoha ny fanasitranana mandrakariva riavako, ny finoana marina an' Kristy. Ny finoana aloha vao fanasitranana, ny finoana aloha vao famantarana, ny finoana aloha vao fahagagana. Marobe ny olona manatona an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra mba te ho sitrana, nefa tsy mikatsaka ny finoana an' Kristy marina. Afaka mampianatra antsika ny leson'ny finoana lehibe ity jamba teo aloha ity, fa ny finoana atao aminy no nahafantarany fa Andriamanitra Jesosy afaka mamindra fo io, afaka mamela heloka io, ary mety hanasitrana koa aza tsy manino. Ny finoana tsara orina toy izany no finoana mendrika hanaradia an' Jesosy, mendrika ho mpianatra, ho mpanaradia amin'ny Tompo. Izany no ahitantsika eo amin'ny famaranana amin'ny 7:7. Fa rehefa nahiratra ny mason'ilay jamba teo aloha, dia indro lasa nanaraka an' Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Rehavako malala, ety am-pamaranana izao tenin'Andriamanitra izao no entina ilazana amintsika fa ampahiratana ny masontsika mba ho afaka anaraka an' Jesosy isika. Ny maso mahiratra no manaraka an' Jesosy, mankalaza an' Jesosy, midera an' Jesosy, arak'izay hitantsika eto. Zahana toetra amin'ny finoantsika isika, fa zahana toetra amin'ny olana izay sedrainy sy ihany koa amin'ny sakana izay mahazo sy manjoa antsika, mba ho afaka manaraka ny Tompo marina, ka afaka miatrika izay rehetra miseho amin'ny fanarahana ny Tompo tsy amin'ny salasalana isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao tokoa izay Tompo noho ny amin'izany teny mampahatsiaro aty anatinay ny asanao Andriamanitra lehibe, izay ny asa teo anivony ity jamba ity, kanefa nandray ihany koa ny fibebahany, nandray ny fanatonany sy ny fanoloran-tenany, ny fanekeny anao Jesosy Kristy ho Andriamanitra. Ary vonina ihany koa izay Tompo zahan-toetra amin'ny fanarahan-dianao, ka tsy hiala aminao izay na inona na inona, fa mivavaka mandrakariva izahay ho an'ireo namanay, ho an'ireo havanay, ho an'ireo mpiara-manompo aminay, ho an'ny mpiray tanindrazana aminay izay ao anatin'ny fahoriana ankehitriny, ao anatin'ny alahelo, ny tomany, ny ranomaso. Ianao Jesosy no fanantenana ho anay, ary mangataka izahay ny fanahy masina, ilay mpampionona sy mpampahery no ampionona ny olonao. Entinay ambavaka ireo anatiny tsy fahasalamana, ireo izay ao anatin'ny aretina, Tompo, ataovy mifankahita sy mifanena aminao Jesosy, hanana ny finoana velona, ary ianao ametra tanana aminy dia ho sitranizy. Vavaka izay Tompo ho an'ny fiainana andavanandro ny kristianina tsiraray avy, ny asa fanaony andavanandro, ny fitediavana, ny fiariana izay ataony tsiraray avy. Eny ambininao Tompo ny asan'ny tanan'izy ireny, ka azony mamokatra be ho amin'ny fanomponanao.
ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen.